Mbola mampitombona amintsika hatrany anie ry havako malala ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'ilay Andriamanitra iray antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Dia fiadanana ho anao sy ny ankonanao ho an'ny ankaiky anao rehetrarehetra. Mialohan'ny zavatra rehetra dia hiarivavaka isika. Anao ny deja, anao ny laza, anao ny voninahitra mandrakizay. Ry Kristy zokinay malala. Ary mankasitraka anao eram-poeran-tsaina izay nomenao tombonandro vaovao indray. Sambatra izay Jesosy fa efa porofitiavana lehibe tsy manam-paharoa ny hahafahanay miatrika indray izao herinandro vaovao izao. Dia aminao no ametrahanay ny hery entinay miatrika izany. Dia anisan'izany ny teninao. Dia aoka itenenanao izahay amin'izao ora sy fotoana izao ary mialova lalina fanamasina. Ifonany aminao kosa ny tsy fahamendrehanay rehetra. Mankasitraka Jesosy malalo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay tiany atolotra amintsika androandro havako mba hiatrehantsika indray ny herinandro vaovao iny dia izao. Ao Matteo 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Averiko indray mandeha. Izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Amen. Ry havako malala, isika ve indraindray eo amin'ny fiainantsika dia tady tsy haharitra izay satria nahoana? Ohatran'ny efa manomboka mandreraka izany ny zava-misy, ohatran'ny hoe tsy mety miova izany ny zava-misy dia tady tsy hanam-paharetana izany. Satria ohatra hoe misy situation izay tsy miova mihitsy, na mety miova kely dia miverina indray, na misy olona efa nientina mbavaka efa fotoana ela dia ohatran'ny hoe ohatra miova kely dia nefa rehefa kelikindray io indray fa niverina tsy mety nataony. Ry havako malala, nisy nampianaran'ny tompo ahy izany ny antony izay zavatra izay dia zaraiko amintsika. Imagine io anie ry havako ilay sary an-tsainany manao sarina bokla isika. Miainga avy amina boribory ngeza izay dia manao boribory ihany dia miditra kely ilay boribory dia misy masony kely eo. Ataovy sary an-tsaina hoe io izany ilay zavatra iainantsika, io izany ilay fiainantsika, ohatran'ny bokla fa miakely dia ilay point kely io une point d'arrivée. Izany no mahatonga ny tahaka ny hoe ohatran'ny hoe ny eo ihany no miverina dia mihodina izany ilay bokla dia mingezangeza kely dia ohatran'ny hoe ohatran'ny tsaratsara indray dia miverina amin'ilay teo ihany. Fa jereo rehefa mandinika isika dia miakely dia manantona ilay point d'arrivée. Dia raha tsy maharitra izany isika dia eo antenantenantsika dia miembotra isika dia mamerina ny bokla rehetrarehetra dia miembotra dia tsisy dikany fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe isika tsy manaman'izay miembotra ho an'ny fahaverezana. Fa fahaverezana ny morantsika ry havako. Fa naman'izay mino an'ny famonjena ny fanaraka ny Hebreo 10:8. Ry havako malala. Iny trajectoire anao iny lalina izay alenao toa ohatry mihodina iny, ohatran'ny iny foana no verimberina. Misy point d'arrivée ry havako malala. Tsy hoe iny foana dia mandrakizay amin'ny fiainanao izany dia ihodinkodina eo foana dia tsy miova mihitsy fa indraindray mahatsara dia miraty dia misy point d'arrivée iny. Ary rehefa maharitra isika dia tsy maintsy tonga eo amin'ny point d'arrivée. Dia sanatria ve efa niaritra teo ihany ve izany ianao? Efa natoko ny tompo ianao, efa nivavaka be ianao, efa fotoana ela ihany dia imagineo any eritrereto hoe efa kely sisa dia tonga ianao fa ilay bokla farany misy sisa dia hoe ianao tena tsy vitako intsony ty fa hiverinandalana dia amerina n'iny bokla rehetra. Azontsika ve ry havako ka tsy fantatra ny fotoanan'ny tompo hoe roviana ny tena hoe ikasehany foana iny olona izay tinao mbavaka foana iny ohatra, na hoe hiovany io situation anao io ohatra. Tsy hainao raha na afaka ray segondra hoe tapitra amin'ny farany ilay bokla eo amin'ny point d'arrivée anao izao, na mety mbola fotoana elaela fa izao ho ny tompo hoe izay maharitra amin'ny farany izay novonjeny. Raha mihazakazaka ve
ny mpanao korsa ry havako malala efa kely sisy izy dia tonga dia hijanona ve izy any tena tena mihemitra izy iverina izy fa visaka hoana izy tsisy an'izany manatratra miezaka manatratra ny loka ny fiantsoana miazakazaka izy satria fantany fa io loka io ho azo andramano izy dia tahaka izany koa isika amin'ny fiainantsika azakivy azaketraka io boky io misy fiafarany io ry havako ary memandroso ianao tonga ny point d'arrivé dia ny point d'arrivé any ry havako dia ny fandresenao azontsika ve io boky io izany ohatrany hoe faharetanao io fa tsy maintsy misy ny fiafarany io azahoanao ilay zavatra efa mety efa netombavaka efa tena ela ary ahoana izany no ahafahantsika maharitra ary ao anatin'izay satria mety misy taona tena visaka modikodina mety fanina ho ny teny eo amin'ny Hebreo 10:9-13 ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana velon'ny finoana inona ozy izy fa raha mihemitra izy dia tsy sitraky ny fanahiko ny oloko marina dia velon'ny finoana ny finoanao ry havako malala hamonjy anao ny finoana dia ny fanantenana ny zavatra tsy hita maso matoky sy mino ianao fa ho avy ny maraina rehefa matory dia fa ho avy ny maraina matoky ianao zany matoy ianao matory dia efa matoy ianao fa napetraka eo ny akanjonao fa andeha hiasa ianao dia efa fantatrao matoky ianao mino ianao fa hisy ny maraina dia izao avy no ataonao azontsika dia tahaka izany atao velo ny finoantsika mino isika fa ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra raha ity napetraka taminy araka ny sitrapony mino isika fa ho tanterahany izany satria raha mbola iziko ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao azontsika ry havako malala fa raha mihemitra ianareo izy dia tsy sitraky ny fanahiko ary ny fiamorona makany fahaverezana ho aiza arany eritrereto ny boky leo dia andeha any amin'ny point de départ ary ve izany dia inona ny ataonao azontsika ve izany ry havako malala isika raha mandeha tadidio ity ry havako isika raha mandeha araky ny intsiny miaraka amin'Andriamanitra mandeha amin'ny marina amin'ny tsara amin'ny lalana tsy miolakolaka fa tena hoe sitrapon'Andriamanitra avokoa ny zavatra ataontsika dia tadidio fa ilalana izay hitondra ny tompo anao na miodikodina toninona na miverimberina toninona misy point amaliny ny faharetanao amaliny ny fikirizanao izy valipiti aho dia maharetaka hatramin'ny farany ry havako malala ny finoana no ampinga dia an'Andriamanitra rirany voninahitra ao amintsika rehetra kosa ny faherezany amen